Ampifaliana trano ry havana no iarabanantsika rehetra tonga manoloana ny latabatry ny tompo iarahantsika misakafo ny mana isan'andro. Salamo fa 700 no salamo ho antsika indray anio. Ary dia isaorantsika an'Andriamanitra ny mbola ananantsika izany salamo zany mazava loatra na dia efa any amin'ny asa efa 2 taona sy 500 taona tany ho any 500 taona tany ho any aza eny mihoatra noho izany aza ny nananana azy. Manam-pirofo zany fa ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levina mandrakizay. De misaotra azy isika manana zany teny velona zany, teny mamelombelona, teny manome aina. Ary alohan'ny andiniantsika izay voasoratra dia tsara raha mbola miara-mivavaka isika aloha. Andriamanitra raina izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao zahay noho ny famindrampona satria fitiavana mandrakizay tokoa noho ny tiavanao anay ka hampaharetinao aminay ny famindramponao. Indrindraindrindra moa fantatray fa nomenao Jesosy tomponay mba hamonjy anay ho tonga zanak'Andriamanitra zahay. Ary ankehitriny dia mbola mamelatra latabatra eo anoloanay indray ianao dia ny teninao zany, satria tsy ny mofo ihany manko miveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay laoky ny vavan'Andriamanitra ihany koa. Ary na dia tsy nalaoky ny vavanao aza izao teny izao fa mpanomponao no nanoratra azy, dia ny fanahy masinao no nampiainga ny fanahiny hanoratra izay ho nosoratany. Ekenay zany satria neken'ny Jesosy tomponay. Koa mangataka aminao zahay, avia fanahy masinao. Aokare izay zavatra tiana ho fantatray mihitsy avy amin'ny alalan'izao teny izao, no ho fantatray ary hitondra fifaliana ao anay, ny fahafantaranay, ny teny izay ambaranao aminay, mba ho fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Salamo fa 700. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Mite hafa tanana ry firenena rehetra, miobia ho an'Andriamanitra. Fa Jehova no avo indrindra, ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiny. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra. Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an'Andriamanitra eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjaka antsika eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fendrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona ho olon'Andriamanitra Abrahama, fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany avo indrindra izy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Raha mijery zany salamo zany sika, dia mahita fa totonon-kira mpankalazana sy fiderana izany. Inona no ambaran'izao tononkalo ny mpanao salamo izao? Ny momba an'Andriamanitra aloha no jerentsika. Ahoana ny fijeriny an'Andriamanitra? Ahoana ny fahitany an'Andriamanitra? Ary rainontsika ny teny voasoratra any amin'ny epistily soratan'i Paoly hoe ny teny rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana fa nitsin'izay diso fitezana amin'ny fahamarinana.
raha inontsika fa nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra izany, zany hoe nomeny ny fanahy masin'Andriamanitra ho tao am-posy ao an-tsain'ilay mpanoratra, de andeha ho jerentsika ny hoe ahoana ary no torohevitry ny fanahy masina anambarany amintsika ny momba an'Andriamanitra. Rehefa mamaky tononkalo tahaka izao sika, de izany ny fanontaniana tsara ho variana hoe inona no ambarany zany misaotra masina zany amiko ny momba an'Andriamanitra, ary raha izany no ambarany momba an'Andriamanitra, ahoana ny tokony fiantraikan'izany fahalalana izany eo amin'ny fiainako andavanandro. Ho jerentsika ary, inona no ambarany ny amin'Andriamanitra. Ny andininy faharoa no ilazany hoe avo indrindra Jehova. Avo indrindra, très haut, tsy misy avo no izy, tsy misy ambony no izy. Izany ny filazany an'Andriamanitra. Ary satria avo indrindra izy, de hoy izy hoe tokony hatahorana. Ny fiantraikany fahalalanao fa ny avo indrindra Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de zao tokony hatahotra azy ianao. Tokony hatahotra azy aho, tokony hatahorana izy. Ary tsy eo ihany no ambarany am'izany, fa ary andininy fahasivy de ambarany ihany koa hoe an'Andriamanitra ny ampingany tany ary avo indrindra izy. Miverina indroa zany, any am-piandohana sy any am-pifaran'ny salamo, de ahitantsika hoe avo indrindra Andriamanitra ka tokony hatahorana. Ny fanontaniana mipetraka de ity: moa matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho zay tokony hatahorana ve ny olona? Za ohatra, iza no atahorako kokoa? Ny razana sa Andriamanitra, dada sy neny sa Andriamanitra, ny manam-pahefana sa Andriamanitra, ny mpitondra fivavahana sa Andriamanitra. Satria raha everiko fa Andriamanitra no avo indrindra ka tokony hatahorako, de zao zany no izy, na iza mampanao zavatrahy manohitra ny tenin'ilay avo indrindra io, de tsy ho ekeko zany. Na ho very ny sezako, na arin'ny ankohonana, na inona zavarehetranga, de tokony izy no hatahorako mihoatra ny fahefana hafa rehetra, satria izy no avo indrindra. Manamafy zany ny andininy fahafito sy fahavalo, ny andininy faharoa, andininy faharoa, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy. Andininy fahafito, fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Andininy fahavalo, Andriamanitra mpanjaka amin'ny firenena samihafa izy. Mpanjaka amin'ny firenena samihafa izy. Fa ireo mpanjaka hitanao amin'ny firenena samihafa ireo, eo ambany fahefany ireo. Na izy. Ary zany nahatonga ny Daniela ilaza tamin'ny Nebokadnezara hoe Andriamanitra mametraka ny mpanjaka amin'ny toerany. Ny tokony ho fantatro zany de zao: na mpanjaka aho, na manam-pahefana aho, dika ny mpanjaka moa de ny hoe fahefana ambony indrindra. Raha mana fahefana ambony azy ianao eo amin'ny toerana misy ianao, de tsarovy fa Andriamanitra no mbola mpanjaka ny firenena misy ianao io, na izy ianao na izy. Ary eto amintsika zany, na inona fahefana eo am-pelantananao, de tokony ho fantatrao fa Andriamanitra no mpanjaka lehibe. Izy no mpanjaka antsika, izy no mpanjaka amin'ny tany rehetra. De hoy ny fanontaniana hoe moa manaiky ny tenin'izany mpanjaka zany ve ny mpanjaka ny tany? Moa manaiky ny tenin'izany mpanjaka zany ve ny manam-pahefan'ny tany? Eo am'izay fahefana andraikitra mba misy anao. Indraindray manko, raha vao mbo mena fahefana kely ny olona de manapatra fahefana ery tahaky ny tsy misy fahefana intsony eo amboniny. Tsarovy anefa ry havana, tsarovy fa ny fahefana zay omen'Andriamanitra ny olona de ampindraha aminazy zany. Na de milalana atsika aza de hita hoe raha ohatra ka filoham-pirenena ianao 5 taona ianao no de fidina ndray raha ho lany. Ohatra hoe solombavam-bahoaka ianao de asa 4 taona izy iny safiry. Ny fahefanao de fahefana mandalo, ampindramin'Andriamanitra anao zany, satria Andriamanitra ny mpanjaka lehibe. Ka raha ohatra ka mieritreritra ianao, de tokony isaotra an'Andriamanitra no nampindramany ianao zany fahefana zany, ary tokony hanontany an'Andriamanitra mandrakariva hoe inona Andriamanitra no tianao ataoko am'izao fahefana ny menao ahy zao. Ny anankiray koa
ny alay Andriamanitra zay hitantsika eto amin'ny andininy fahatelo de ho izy hoe mandresy firenena maro izy ho eo ambanitsika. Mahatsiaro zany ny mpanao salamo raha mahita reo anarana firenena zay nonina tamin'ny tany Kanana, kanefa resin'izy resiny zanak'Israely satria Jehova ny nomba azy reo, ary Jehova ny nampandresy azy, tsy ny herin'ny tena ny nampandresy azy, fantany zany, tsy ny herin'ny tena nampandresy azy, fa Jehova ny nanome azy ny tany Kanana ka nahatonga azy reo ho mpandresy. Ary zany no nahatonga any Josoa ho nahery. Zao manko ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Josoa ohatra. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe mankanesa ty ka miaino ny tenin'ny Jehova Andriamanitra reo. De ho Josoa, zao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horoahiny eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Etita sy ny Evita sy ny Perizita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Jebosita. Izany hoe ireo firenena maro reo manko nandresy firenena maro izy eo ambanitsika, ary ny firenena samihafa eo amin'ny tongotsika. Ireo firenena vo nitonontononona taminareo reo de firenena ny roan'Andriamanitra, no resen'Andriamanitra, de nomeno any zanak'Israely ny tany Kanana. Iza miady hevitra am'zany? Tsy afaka miady hevitra amin'Andriamanitra ny isika, satria Andriamanitra no nifidy zany. Ary ny antony de ho izy hoe ny andinin'ny fahaefatra, mitady ny lovantsika ho tsika izy ho izy de nanome voninahitry Jakoba zay tiany. Zany hoe ny lovan'ny Jakoba ve, lovany tamin'ny Abrahama ve, lovany tamin'Andriamanitra, ny tany Kanana zany, tsisy edikevitra. Marobe ny zavatra efa nitranga tao amin'io tany Kanana io marobe zavatra efa nitranga. Tany Babilôny zanak'Israely ny veriny izy, andevy tany Egipta ny veriny izy, niparitaka tamin'ny andron'ny Romanina tamin'ny taona 70, izao ndray mbola niverina ndray izy, ka nifidiny ho lovan'ny Jakoba sy taranaky Abrahama mandrak'izay io ka tsisy edikevitra zany. Na iza miady am'zany de miady amin'ny programan'Andriamanitra izy, satria eto de ambarany hoe nifidin'Andriamanitra ho lovan'ny Jakoba io, ary firenena maro nefa noresen'Andriamanitra teo, nitonontononiko taminareo teo izy any amin'ny Josoa toko fahatelo misy ny anarany. Raha izany izy, inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataontsika manoloany zany fahalalantsika n'Andriamanitra zany? Voalaza ary fa hoe aoka ioby sy te atanana isika, mite afatanana ary firenena rehetra miobia n'Andriamanitra. Aoka ioby sy te atanantsika, mitehaka motsy de mahazatra ny fiangonana sasany, fa misy ny fiangonana sasany de zatra ny mitehaka io. Ary io ity andinitsotra masiny tia no ametrahan'ny kristianina maro ny hoe tsara no mitehaka ao an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra, mioby an'Andriamanitra. Mazava loatra moa ry havana, fa na ny olona tsotra zao aza raha mba misy zavatra kely ataony de te afana obiana. Ary eto mpanoratra ny salamo de milaza hoe raha ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika de tokony hitehaka sy hioby an'Andriamanitra sika, tokony hankalaza an'Andriamanitra sika, mite afatanana miobia. Eto dia tsara ihany ny manamariky ny amin'ny hoe ny sasany manao hoe de tsy tokony atao mihitsy no mitehaka, kanefa eto dia ny fitehafantanana dia fankalazana an'Andriamanitra. Ka raha ohatra ka te hankalaza an'Andriamanitra ianao, everiko fa tsy rarana ny mitehaka, mifaly, makalaza, manome voninahitra an'Andriamanitra, satria fietsika mampiseho fietsempo, milaza fifaliana, milaza fiderana ny tehaka. Ary noho izany de everiko tsy tokony ho rarana ny tsy hanao zany ny fiangonana, nefa kosa tsy ho terena koa hoe tsy maintsy hanao zany izy raha tsy mahazatra azy zany, saingy zao ny fiobiana ao an'Andriamanitra dia azo atao tsara no mitehaka, tsy ho rarana no mitehaka. Ary eto azo ampanao salamo de mampirisika mihitsy mite afatanana, mite afatanana ary firenena rehetra ho izy miobio an'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe ny era rehetra de ho teafina daholy, fa misy fotoana zay iarahana mitehaka, mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra. Inona koa no hitatsika zay tokony atao manoloana izany fiandrianan'Andriamanitra zany, mahampanjaka an'Andriamanitra, mahavo indrindra an'Andriamanitra, mampandresy firenena maro an'Andriamanitra? Inona koa no tokony atao izy? Tokony atahotra azy sika ozy, manaja azy, hoy izy hoe tokony hatahorana Jehova satria avo indrindra izy. Ity hoe atahorana ity ry havana
tsy atahorana tahaka ny hoe mpitsara akory. Marina fa mpitsara Andriamanitra. Fa saingy zao ny hoe matahotra an'Andriamanitra de zao manaja azy, manaja ka mankatoa azy. Ny zany no tokony atao, manaja sy mankatoa an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra. Fitenitsika moa de hoe olona tsy mba matahotra an'Andriamanitra. Ary ao koa ny hoe ny adalany tsy ambakaina Andriamanitra no atahorana, satria na de eo aza ny lohasaha mangina, Andriamanitra ao an-tampony lohany ka mahita anao e. Ary noho izany milaza aminareo fa raha feno olona matahotra an'Andriamanitra ny firenentsika, ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra iny mahatonga ny olona angalatra, jangajangy, handroba zavatr'olona, hamon'olona. Tsy fahatahorana an'Andriamanitra iny mahatonga an'izany, satria ao am-pon'ny olona ao ihany hoe tsy mety zao, fa saingy zao ataony rehefa azahoany tombontsoa azy, satria ny tenany no Andriamaniny am'izany, fa tsy matahotra an'Andriamanitra izy. Koa ny zava-dehibe ary ho amintsika de zao hoe amin'ny fiainako andavanandro tokony hatahotra an'Andriamanitra aho. Na amin'inona andeha amin'ny fahamarinana aho, na ahoana andeha amin'ny fahamarinana aho, satria matahotra an'Andriamanitra aho. Izy no atahorako. Tsy ny hoe overy an'izao na overy an'izao na overy an'izao, tsy zany no atahorako. Fa ilay Andriamanitra mahita ny marina, tompotro satria mpanjaka, ary enkofako satria ny avo indrindra. Teo koa ny voasoratra amin'ny 9:1 sy ny 9:7, mankalaza azy. 9:1 sy 7, tokony ankalaza an'Andriamanitra isika, satria mpanjaka tsika izy. Mahaiza mankalaza tsara ianareo izy, 9:7, amin'ny mahampanjaka azy. Ahoana moa zany mankalary zany? Manandratra tanteraka, manome voninahitra, omeko voninahitra izy amin'ny zavatra rehetra. Na inona ataonareo ho ny voasoratra any amin'ny Korintianina, de ataovy ho voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Ny fankalazana an'Andriamanitra, ny fahaizana mieritreritra ny voninahitra Andriamanitra amin'izay atao, de mahatonga anao hanao zavatra mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra ataonao, manome voninahitra an'Andriamanitra zany ka mankalaza azy, de lazaina aminao fa ambaran'ny Tompo hoe zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Ary tian'Andriamanitra mihitsy ny hanandratra firenena iray, mahay mankalaza azy, milaza marina amintsika rehetra aho. Fa raha hainy Madagasikara ny mankalaza an'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenany tsirairay, manomboka amin'ny manam-pahefana samihafa zany, ka metraika any amin'ny fiainam-bahoaka, de milaza aminareo aho fa omen'Andriamanitra voninahitra ity firenena ity. Raha eo amin'ny lafiny ara-tantara ny jerena ry havana, ny fananan'ny malagasy, olona nahay nanome voninahitra an'Andriamanitra treo amin'ny farafofinainy de reo maritra razantsika zany, de mahatonga ny Madagasikara manana ny toerana maha izy azy eo amin'ny tantara ny fivavahana kristianina. Ary iza, vahiny kristianina iza ny tonga ty Madagasikara, ka nahita lay filma hoe Bokyny dorana nefa tsy levina, navoaka ny fikambanana mampiely baiboly malagasy, mitantara leo maritra razantsika. Iza mizy reny tsy te hijery anambohipotsy, tsy te ahita anambonina mpamariana sy faravohitra sy fiadanana? Inona nahoana? Satria nisy olona nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ireny toerany reny, ary manjary omen'ny olona voninahitra. Ry havana malala, ilaina ary ny andiniantsika ny hoe manome voninahitra an'Andriamanitra ve aho amin'ny fiainako, amin'izay ataoko, moa mankalaza azy ve ny fitondrantenako? So de am-piangonana ihany aho no ny te-tanana sy mankalaza azy amin'ny vava, ny foko anefa lavitra azy. De hoy Jehova hoe ity fireneny ty manajay amin'ny molony, fa ny fonikosa lavitra. Tsy izany nefa ny fankalazana an'Andriamanitra, tsy izany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fa ny fanomezam-boninahitra azy de ny fiainanao andavanandro, mandeha amin'ny fahatahorana sy ny fitiavana azy. Ary ny farany, ny zavatra zay hitatsika de ny hoe misy to faminaniana ato, ny mpanapaka ny firenentsamihafa miangona ho olon'Andriamanitra Abrahama, ny mpanapaka ny firenentsamihafa tamin'ny taona
1977 ry havana dia firenena 7 no naniraka olona tany Jerosalema haninona hanandratra ny Kristy hampahafantatra ny Jerosalema fa efa tonga tany amin'iny filazantsara ary ireo de kristianina ireo mazava loatra fa amin'ny firenena samihafa dia misy mpanapaka manatona an'Andriamanitra Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ary betsaka am'ireo mpanapaka sy mpitondra fanjakana amin'ny toerany samihafa no olon'Andriamanitra satria voalaza eto hoe ny mpanapaka ny firenena samihafa iangona ho olon'Andriamanitra Abrahama eto de tsara ny manamarika fa raha lazaina hoe Andriamanitra Abrahama de ny Andriamanitra ny Baiboly ihany zany fa tsy ny Andriamanitra ireo fivavahana hafa rehetra fa ny Andriamanitra ny Baiboly ihany no ambarany hoe Andriamanitra Abrahama. Inona no antony? Satria ry havana ny Andriamanitra Abrahama ihany no ilay Andriamanitra naniraka ny zanany teto am'izao tontolo zao haninona hitady sy hamonjy antsika. Andriamanitra Abrahama io ko na iza tsy mino an Jesosy Kristy tompo de tsy Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra ivavahany. Ao ka hazava tsara zany satria misy karazam-pivavahana hafa zay miantso Andriamanitra ihany ko saingy zao ny Andriamanitra zay ivavahany de tsy ny Andriamanitra Abrahama satria ny Andriamanitra Abrahama no ilay nilaza tamin'ny Abrahama hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahinay ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary lay taranaky Abrahama lazainy de tsy afakory filay solofo mitsimoka teo amin'ny fotro Jesosy no anarany. Andriamanitra tonga nofo hamonjy atsika izany no Andriamanitra Abrahama lay nanolotra ny zanany lahatokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay ka na iza mitony Andriamanitra hafa no izany tsy Andriamanitra Abrahama zany na de lazainy aza hoe Andriamanitra Abrahama. Amintsika kristianina ny Andriamanitra Abrahama de lay nanomeny zanany lahatokany hamonjy atsika ary io no deraintsika, io no ankalazaintsika, io no andrandraintsika, io no ero antsika, io no aro antsika, io no fiarovana ao antsika ary io no ankalazaintsika satria raha ho avy zay andro zay mbola io ihany ko ny akofa ny firenena rehetra. Enganery havana zao fahalalantsika an'Andriamanitra ho ny avo indrindra izao ho ny mpanjaka lehibe ho ny mpandresy firenena lay tiany Jakoba ka nanome ny lovany Palestina ho any zanak'Israely. Izy eny no obitsika, izy no tiafantsika tanana, izy no atahorantsika, izy no ajaintsika, izy no ankalazaintsika ary mangataka amin'ny tompo isika mba ny mpanapaka rehetra eto Madagasikara ekoka eo anatrehany ka ho an'i Jehova no Andriamanitra ny firenentsika de ho voninahitry ny anarany ilay Madagasikara ho an'i Kristy. Ivavaka isika de raha laza voninahitra Andriamanitra de atolotra ianao noho ny famondramponao sy ny fitiavanao nahazonay niaraka ny aino ny teninao indray. Andriamanitra ny avo indrindra tokoa ianao, mpanjaka lehibe ianao, mpandresy firenena maro ianao ary efa nanorona ny Jakoba sy nanome azy ny tany Kanana ho lovany ianao. Andriamanitra ampio zahay mba hay mankalaza sy midery ary manome voninahitra anao, hay mioby anao, hay manompo anao amin'ny fiainanay manontolo ary mivavaka izahay mba ekoka hanatona anao anie ny mpanapaka ny taninay na izy na manam-pahefana iza na manam-pahefana iza ekoka ao anatrehanao ry Kristy mpanjaka ho de ho voninahitra ianaranao i Madagasikara zay atolotra ianao amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.